Ny fihavana ny samy malagasy no taratry ny firaisam-pirenena. Io no natitra anteriny filompanorina ny fikambanana mientina ho amin'ny demokrasia eto Madagasikara na MDM. Andriamatoa Pierre Rajaonarivelo tamin'ny kabary foana taona nandritry ny fankalazana ny faheritaona ny zorontsy fikambanana ity. Efa misandrahaka manerana nosy ny MDM ka isan'ny tonga teto an-drenivohitra nanotsina ny fankalazana ireo solon-teny isam-paritra. Fa tamin'ny andro ihany koa no nanao ny fifampiarabana tratry ny taona sy fambolekazina ny Antoko Arema dia nifasy manandrina. Tonga nanatrika izany teny an-toerana Pierre Rajaonarivelo. Nambarany fa mambola sekretera nasionaly ny Antoko Tiantenany no antony nahatongavany teto. Ny MDM dia fikambanana ivondrona ny antoko politika maromaro ka isan'izany ny Arema. Tsy mifanipaka araka izany ny tarika ny Rotota ho ihany ny Pierre Rajaonarivelo. Ny rafitra tena faratapana manapaka amin'ny Arema dia tsisy hafa amboniny izany atao hoe kongresy izany. Kongresy dia nitsipaka an'izany fialako tamin'izany fotoana izany. Fa zao kosa ny setriny natao hoe satria ray aman-dreny iombonana io ary izy ny nanangana an'ity Arema ity dia tsara raha ohatra ka ovaina angatanay mba misy résolution hanovana ny sata ny fehiny izany Antoko Arema izany. Ny taona 7 no nanomboka nitazona ny toerana na sekretera nasionaly ny Arema azy Pierre Rajaonarivelo raha ny faran'ny taona 7 no natsangana ny MDM. Izay ny vaovao teo anivon'ny MDM fa niona tamin'ny mpanao gazety teto amin'ny maestro dia tongony kosa ny vondrona HPM indray io tondra fanazavana mikasika ny raran'ity antoko ity ireo mpikambana tao amin'izany. Nizaka Serge Andrianarso sy Fi Raharzaona no mitondra ny vaovao. HPM ary manana ny rafitra mifehy azy dia ny fivoriam-be. Noho izany sy misy afaka amin'ny tena amin'ny anaran'ity antoko ity raha tsy mahazo ny fankatsoavana fa amin'ny rafitra io. Izay no nisongadina nandritra ny valan-dresaka no amin'ny mpanao gazety miarahany mpikambany HPM. Nasiana resaka teto ihany koa ny mikasika ny Premier Ministre ny gouvernementa iraisana. Ny Premier Ministre de consensus dia izay hoe mety miapahany besaka manaiky anazy dia misy apahany koa mety sy dia manaiky anazy loatra. Ka amin'izao fotoana zao misy constitution misy ny constitution dia ny constitution angamba no hoanina tokoa fa nivozakevitra fotsiny ny ankoatran'izay ataosika hoe ny conférence nationale. Fa ny constitution zany tena iainana mandefa anaran'olona ny mpanao politika dia ny président Andrevelona no mifidy amin'ireo olonareo. Antoko sy fikambanana politika misa 7 no mifondrona ato anatin'ny HPM. Maharitsara marikoto moa no nitatitra iny vaovao ny HPM tamintsika teo iny fa mbola hijanona izay lafim-baovaon'ny politika izay ihany isika amin'ity atoandro ity. Araka nefa nambara teny ampiandohana dia noraisy ny filohan'ny fahefana avy ny teto efa-mita Andriamatoa Andry Rajoelina io atoandro io ny praministra lefitra maorisiana Xavier Luc Duval. Araka ny tantera ny Jean-Aimé Rambelson azy dia mitovy mitadin-dotanga eo amin'ny Rotota ny firosoana aingana amin'ny fifidianana izay ihany no vaolany amahana ity crise politika izay efa naharitra roa taona teo ity. Jean-Aimé Rambelson no mitondra izay vaovao izay. Nanatanteraka fitsidiana manokana teto Madagasikara ny Premier Ministre lefitra sady ministre ny fahina ny lafiny sosialy ary ny fampandrosoana raha-toekarena maorisiana Andriamatoa Xavier Luc Duval. Ny tolakandro alakamisy 17 janoary izy nitonga teto Madagasikara ary avy hatrany dia noraisy ny filohan'ny fanaviny tetezamita Andry Rajoelina tao amin'ny lapam-panjakana Ambohitrivohitra. Ny alahady kosa dia niarany sakafo tamin'ny filoha mivady teny amin'ny lapam-panjakana Voloha ny tenany. Taorian'izay dia nifampitafa mivantana tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina ity Premier Ministre lefitra maorisiana ity. Araka ny nambarany ngiahiko Xavier Luc Duval dia fitidiana manokana no ataony eto Madagasikara mandritra ny andro maromaro amin'ny mahanama ny Madagasikara azy. Raha nanontany mpanao gazety ny heviny momba ny toedra raha politika eto Madagasikara dia nambarany fa ny fikarakarana fifidianana madio sy mazava ao anatin'ny fotoana fohy ihany no vahaolana tokany voan'ny Madagasikara amin'ny krizy. Mamafisiny ihany koa fa hitondra fahombiazana ny Madagasikara ny fametrahana gouvernementa mafy sy maro-toerana aorian'ny fifidianana. Ankoatr'izay teo namafisiny ity Premier Ministre lefitra maorisiana ity fa maniry koa raha maniry ny tenany mba ahitany Madagasikara fahamarinana toerana ara-politika faran'izay aingana i Maurice. Nambarany
teo am-pamaranana fa afaka mijoro ho iray ampandroso ny faritra ranomasombe indianina mihitsy i Madagasikara. Izay no mikasika ny vaovao iny fa hivadika lafim-baovao sosialy kosa isika fizarana sakafo sy savony izay no tanterahany ministry ny mponina Ramatoa Nadine Ramarsona miaraka tamin'ny Rotary Club Ivandry tetsy amin'ny 17 hektara ny zarezany ho an'ireo fianakaviana sahirana no izy ireo. Avy eo Ramatoa ministra dia niaona tamin'ireo vadiny Tatsambo malagasy tetsy amin'ny Mongote Andrefanambojanahary mamitina izay vaovao izay Janine Rivinalala. Teto amin'ny EPP 67 hektara no nizara sakafo ho an'ny sahirana ny Rotary Club Ivandry anatika ny fotoana ny ministry ny mponina Nadine Ramarsona. Efa nanangana ireny sakafo ny tapiavanana ireny ka nifampiresaka teo tamin'ny Andriamatoa ADG dia raha manana moa nareo Rotary Club vola anaovana an'ireny hoe amena sakafo ny mahandro ny sahirana dia manana sosikevitra zay amin'ireo vokotany 20 misy fond départ amena an'izy ireo dia avy eo izy miodina rery ary afaka ame sakafo 300 amin'ny vidiny 200 sakafo fay afa janvier zao efa mahatratra ray alina ny olona mizarana sakafo ary mitazonay amin'ny mois de juin zao 2 alina zany ny olona andray misakafo io zay zany tsidijanona koa hoe efa mifaritra Antananarivo fotsiny fa ho tianay zany mba ho démocratisenay amin'izay ny zavatra ataonay zany hoe zany ho ataonay amin'ny faritra sasany koa zany io fizarana sakafo zay. Misy ihany koa ny fihaonan'ny ministra ny mponina tamin'ny fikambanan'ny vady aman-janaka ny Tatsambo malagasy. Resaka asa sosialy fotsiny zany no tena eritreretina sy ataon'le association fa na iza zany vonona miditra ao anaty fikambanana dia kavadina Tatsambo perinasa dia afaka mirotsaka daholo. Ny tanjona anatin'ilay dia fijerena ny lafiny sosialy indrindra ho an'ireo vadina Tatsambo mba hitiam-perinasa zany. Eo ihany koa ny zanak'ireo Tamboho zany sy ny manodidina ny resaka asa na ny fampihoronana mifanararotana ataon'ireny orinasa manao ny fiatronana Tatsambo ireny. 20 no mpikambana ankehitriny anisan'ny andraikitra sahany ny arony zon'ny Tatsambo malagasy amin'ny faneriterena sy tsindry azo lena atao amin'izy ireo. Nofaranana tamin'ny fizarana fanamarena mpiofanana mikasika ny leadership izay nataony ireo vadiny Tatsambo ity fotoana teto amin'ny Mongote ity. Fa tsy afa-misaraka amin'izay sosialy vahoaka izay ihany koa ny resaka lalana izay ahafahana mifamezivezy amin'izao fotoana izao sy mbary ny lalana izay mampitohy any Mangatany amin'ny Ambatomanoina any amin'ny distrika Nanjozorobe any mikakaiky any mponina ary miandry fatratra ny fanarenana io lalana io. Joaimé Rambelson. Tahaka izao ny toetoetry ny lalana mampitohy any Mangatany amin'ny Ambatomanoina tsy nisy mpanamboatra hatry ny ela lalana mampisaraka ny distrika ny Manjakandriana sy Anjozorobe andalovana raha ho aty Antananarivo na koa ho any Antanety-be anaty volo. Avy aty talata volonondry mankany Mangatany dia amboariny distrika Manjakandriana foana isan-taona ny lalana fa ny mankany Mianavaratra kosa mankany Ambatomanoina zany dia anjarany distrika Anjozorobe. Tsy misy no niaratsy ny lalana karbrosy miasa amin'izao fahavaratra izao fa camion no sisa mandeha mampalahelo fa Ambatomanoina dia 100 kilometatra monja miala any Antananarivo renivohitra. Ataon'ny sasany resaka politika tsindraindray ny fampanantenana hanamboarana ny lalana tahaka izao. Fa ambonin'izay dia tsy mitombo fotsiny ny mponina fa mitodika amin'ny faritra Analamanga, mitodika ihany koa amin'ny Fer ary amin'ny distrika Nanjozorobe mba hamboarina amin'izay ity lalana efa mampiteny ny mona ity. Dia mitodika amin'ireo tompony andraikitry ny asa ravety araka izany ireo mponina ny amin'ny faritry Anjozorobe any iny
fa mikasika izay indrindra dia miandraikitra adidy-goavana ireo injeniera mitsahana ny asa vaventy ka ezaka hotratran'ireo injeniera ireo ny nanana sata manokana ho azy mba ahafahana mampitombo ny fandraisana anjarany amin'ny fampivoarana ny ara-toekarena eto Madagasikara. Araka izao hitaterina ny Maharitra Ramarikoto sy Iaina Rakoto ny Manjanahary azy izao. Ezaka hotratrary ny enjeniera izay mivondrona eo anivon'ny fikambanany enjeniera ny asa vaventy eto Madagasikara na ny FIAVAMA ny ametraka ny sata manokana ho azy ireo mba ahafahan'ny enjeniera ny asa vaventy mandray anjara misimisy kokoa amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ho aravina ihany koa ny fifampifehezana anatiny ho an'ny FIAVAMA. Maripasitra ny tingana rehetra fanlalovana ametraka ny izay tokony atao amin'ny manaraka hijery ny anjara andraikitra hoentin'ny fikambanana ampandrosoana amin'ny firenena malagasy. Ny FIAVAMA koa dia miara-miasa akaiky amin'ireo toeram-pampianarana izay misy manofana ny enjeniera eto Madagasikara. Mahery ny ariva ankehitriny ny mpikambana eo anivon'ny FIAVAMA izay ankalaza ny 20 taona nijoroany amin'ity taona 2024 ity. Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka mihitsy kosa isika eo amin'ny lafim-baovao ny fampianarana eny amin'ny anjery manontolo eny. Efa manomboka ahitana mazava amin'izao fotoana izao ny olana eo anivon'ireny université ireny toy ny Antoliary ohatra dia voalaza fa isokatra atoato ny taom-pianarana 2024. Misy ary ny fanentanana izay nataony tompony andraikitry ny université Yvonne Jocelyn sy Toutson François no nitondra izay fanadihadiana izay. Togetro zay satria miparitaka ny mpianakareo manerana ny nosy dia engana mba hamonjy toeram-pianarana. Fa iverina amin'ireo ny fampianarana ary hanomboka ny faradinana fiodina voalohany sy faharoa ao amin'ny université Madagasikara mba hamarana izany taom-pianarana izany. Fanazana ny mpianaka rehetra mametaka ny atao taratasy ny faninana hiditra taona voalohany ao amin'ny faculté sy université Madagasikara mba hiomana amin'ny fiatrehana ny fanadinana fitsapafaizana hiditra amin'izany fakulté zany amin'ny fa 9 febroary taona 2024 any amin'ireo Mandava sy Toranaro na Fort Dauphin. Ho alefa aminareo ny fiantsonanaraka. Raha misy tsy maraika izany dia afaka miantso tarby ny tompony andraikitra scolarité ao amin'ny fakulté sy université Madagasikara. Ho an'ny Madagasikara kosa dia mamonjy scolarité ny faculté izy manomboka izao amin'ny lasinainy zany mba andray io fiantsonanarana io. Misy koa misoratra ao anaty lista rehefa mivoaka zany misy zany dia azo mbola atao tsara mamonjy ny toeram-piatrehana ny fanadinana ka ny fanadinana ho an'ny Madagasikara dia atao eny manday dia misy ao Fort Dauphin sy ao Mandava fa dia mamonjy ny draina sy misy izy koa ianareo mijery ny peta-drindrina sy ny filazana famely izay. Izay ny vaovaony fampianarana eny amin'ny tontolo ambony fa ivadika lafim-baovao fanatanjahantena kosa isika mandray andraikitra tanteraka amin'ny fanomanana ireo atleta izay hiatrika ny lalao-nosy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanatanjahantena dimy amin'ny 20 amin'ny zatoandro meloan'ny lalao-nosy izay hotanterahana any Seychelles moa ny 4 ka hatramin'ny 14 aogositra ho avy izao. Hojereny ministera akaiky ny fampifondronan'ireo atleta malagasy ary mety hisy mihitsy azy ny fiahin'ny ministera isan-tsokajiny ny isa taranja. Rariva moa no anarahanao miaraka amin'ny Natamayav izay vaovao izay fa anizatsika ny vaovao amin'ity atoandro ity amin'ny lafim-baovao ny fanatanjahantena ihany dia komina manana lanjany eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena io mahitsy izay manana mpilalao mahay ary koa teknisiana mafy ny fanatanjahantena ho fanomezan-danja azy ireo ary dia manome tosika indrindra eo amin'ny fanatsariana fototra-fitrasa ny tanora mandray andraikitra na ny TMA izay manateraka ny fivoriam-beany voalohany tamin'ny herinandro lasa enina taona avy sy tany Jean Paul. Atao anatin'ny enim-bolana ny fanjoroany TMA na fikambanana tanora mandray andraikitra eto mahitsy fikambanana izay mikendrina nasoavanareo tanora eo amin'ity commune ity. Isan'ny antom-piasan'ny fikambanana ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena ka hatramin'izao aloha dia ny baolina kitra sy ny basketball no efa isiny fifaninanana natao teto an-toerana. Amin'ity taona 2024 ity dia hatsaraina ireo zava-bita ireo ho amin'ny tsaratsara kokoa. Efa misy raha teo ny fiaraha-miasan'ny TMA amin'ireo mpiara-miombonantoka ka ho amafisina izany
izany toy ny fiarahamonimboantoka amin'ny ministera ny serasera sy ny ministera ny fanatanjahantena. Teto amin'ity fivoriam-be ity no nivoahandro rehetra ireo ary niraisany rehetra feo amin'ny fifanomezan-tanana. Ny fotodrafitrasa efa vita ny fiarahamonimboantoka tamin'ny commune izay nametrahana ny transiant ny poste téléviseur izay ho an'ny vahoaka ny mahisy iray manontolo. Nitetika asa manaraka amin'ny fametrahana fanajariana ny kianjo ny tany manara-penitra izay miara-miasa amin'ireo ministera izay efa nanombaravahana tany izay ary voan'izy ireo ary manatena fa hisy fiaraha-miasa mabitika anatokisana. Amin'ny mahatanora mandraindraikitra azy moa zay ny fanaovana le tema dia mifototra indrindrandrindra zato isanjato amin'ny fanabeazana ny tanora tsy ara-panatanjahantena ihany fa ny ara-kolotsaina amin'ny sehatra rehetrarehetra mba hivelaran'le tanora izay misety amin'ny vato maitsy. Isany manana olona, manana mpilalao ary manana teknisiany ty communauté amin'ny baolina kitra sy ny basketball ho fanisehana azy ireo dia iriny ny fikambanany nijereny fitondram-panjakana ry fotodrafitrasa momba ny fanatanjahantena ao an-toerana anampy ireo ezaka Anatsiny tompoklasy tompokivavy no ny fatapahan'ny herinaratra tety amin'ny televiziona malagasy. Maranatsika ny vaovao amin'ity atoandro ity ny vaovao avy any ivelany tohatra ny hetsika fitakiana ny fialan'ny filoha sy ny Mubarak ao Egypta ao amin'ny Rapitsbe misy ny antso amin'ny fitokonana faobe sy ny diabe izay nitanterahany ireo mpikarakara riva Aravaonarivo no manintona izay vaovao izay. Sy feo mikasika izay ary no ny antony ara-teknika ihany koa no ny fatapahan'ny herinaratra teo dia mametraka ny veloma mandra-piaona ho amin'ny rampitsindreo tompoklasy tompokivavy rariva dia Iango Rabarinala no namanao amin'ny fampahalalam-baovaon'ny televiziona malagasy amin'ny fitora sy sasan'ny veloma tompoklasy tompokivavy.